Ao amin'ny district ana Anjozorobe ao no misy an'ity commune rurale antsoina hoe Amboasary Avaratra ity. Andray no hitondrako anareo am'ty androandroany ty. Zay lalana zay anarana no antsoina azy hoe lalana fa eo amin'ny 70 kilometatra eo io lalana mampitohy an'ny Anjozorobe amina commune rurale ny Amboasary Avaratra io ataon'ny moto adiny 2 sy sasany eo. Eritrereto ho anay zay tsy zatra mitaingina moto moa zany de misaveraka mihitsy ny fe mandrapatapitra zay adiny 2 sasany zay eny ambony moto eny. Raha ohatra hono ka andehanana 4x4 io lalana io dia eo amin'ny adiny 4 eo no anaovana azy. Amin'ny ankapobeny moa camion be reny no mandeha any manao azy eo amin'ny adiny 4 adiny 5 eo ihany koa reny camion avo be mpitondra entany reny. Ny commune rurale Amboasary Avaratra de azo lazaina fa mamaraparana ny any amin'ny district an'Anjozorobe ka mifandray amin'ny district an'Ankazobe dia mifanila amin'ny ao any koa moa zany mazava ho azy ny district tsara tanàna ao avarabaratra ao. Ka ao le faritra tena anisany azo lazaina hoe zone rouge na faritra mena zay tena misy an'ireny tsy fandriam-pahalemana zay mampikaikaika ny faritra avaratra ny faritany reny. Nanao fampisehoana moa ny antondriako tany tato amin'ty lycée Saint-Gérard ty nanaovana zay fampisehoana zay. De reto sary vitsivitsy reto indrindra moa ho an'ny olona avy any sy ny te ho any sy te afatapatatra an'izany Amboasary Nord zany no amaranako ny fampafantarana nyty diako ny ray mandeha ity. Sary vitsivitsy mampiseho any commune Amboasary Avaratra.